Atena ny fiarabana zay efa natolotry na manampanao gazety ao anatin'ny fampahalalam-baovao teo tompoko lahy sy tompoko vavy araky ny fantatrao moa zany dia tafiditra ao anatin'ny fandarana dinika isika amin'ity androany ity. Natao anankiroa ny vahiny amin'ity androany ity misy mpanao politika, misy mpanao lalàna mba ahafahantsika vahoaka malagasy mamakafaka tsara araky ny tokony izy na ara-politika na araky ny lalàna ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenetsika. Ry zareo avy eo anivony antoko MFM ny brofo ibe ny MFM no vahintsika androany ka vahintsika voalohany Randrianirina Jean Ignace na fantatsika anarantsona hoe Ramasy, mpanao politika fantatra ndretraretra. Miaraba Andriamato Ramasy. Ya, miaraba anao Germain, miaraba ihany koa ny teknisiana ao ambadika ao ary indrindra miaraba ny mpanaraka ny fandarana dinika. Zay ny vahintsika voalohany fa ny vahintsika faharoa Andriamato Clément John na pahay lalàna mpikambana avy eo anivony antoko MFM ihany koa. Miaraba Andriamato Clément John. Faly miaraba antsika rehetra indrindra nareo ato amin'ny MBS fary miaraba mpanaraka ny fandarana dinika indrindra mpanaraka ny MBS eto an-toerana sy eran'izao tontolo zao. Arak'izay efa enitsika zay dia miavaka mihitsy ny fandarantsika androany satria niezahana nafarana manokana mihitsy ny pahay lalàna mba iresadresaka ny andinindinin-dalàna akoatriny hoe fanazavana ara-politika zay ilaitsika manoloana ny fiainam-pirenena. Engatsika voalohany amin'ny ady hevitra ny makasika ny zava-misy eto amin'ny firenena, ny rafitra sy ny didy fanapahana navoaky ny ACC. Any angamba iangatsika voalohany aloha amin'ny ilay ady hevitra satria hatramin'izao mbola miteraka ady hevitra be. Ny fanapahana zay navoaky ny ACC tamin'ny volana oktobra iny mametraka an'izao fitondrana izao, inona marina tena zava-misy intérimaire ve no misy eto amin'ny firenena sa teteza mita? Misaotra nanome fitenenana raha ny fanapahana laharana fahafolo ACC D3 tamin'ny 14 octobre 2025 de mazava ny voalazany ao fa fahabangan-toerana nisy ka solotoerana aneo na intérimaire. Zay zany ny lazainy ny didio. Io didio no fanapahana. Iny sora-panapahana laharana fahafolo no mametraka ny fanjakana misy eto amintsika amin'izao fotoana zao sy ny eo man'ny président république zay nanao fanianana ary hanaja ny lalam-panorena. Raha miresaka an'izay mantsy sika raha ny lalàna no jerena ary tsy zoviana aminao zany Andriamato Clément John fa ianao pahay lalàna enimbolana nofetra napetraky ny lalàna ho an'ny fitantanana intérimaire. Raha ity zava-misy ity nefa nitatra roa taona ilay fitantanana fitondrana fanavozana. Tsy azo ampiarina arabaky teny zay lalàna zay satria raha ohatra ka tarao anaty andininy fahatelo amby dimapolo ny lalam-panorenan'io no arahana arabaky teny de ny fitondrana solotoerana de tokony nanao fifidianana tao anatin'ny telopolo andro na enimpolo andro hoe telo volana. Raha zany ny nanaovana fifidianana mbola tsy nampitony ny raha politika sy ny environnement politika fa vao maika niteraka crise grave zay. Ka zay ny nahatonga ny ACC tamin'ny namoaka ny fanapahana laharana fahatelo ambin'ny folo tamin'ny novembre 2025 ihany milaza fa mbola tsy sarotra ny menona ny ireo fepetra hitondra fitonina eto amin'ny firenena ny condition économique, condition politique rahateo, condition financière ary ny condition politique zay hita fa tena sarotsarotra tamin'iny vanim-potoana nandraisana ny fahefan'ny fitondrana miaramila. Nao Andriamato Ramasy. Ya, misotranao Germain, mikasika an'izay fanapahana nisy zay. Voalohany indrindra aloha azadino fa ny fanovana nisy teto zany. Dia tsy voa tamin'iny 25 septembre iny aloha ny fangatahana aloha zany tamin'izany fotoana zany fa efa ela ihany izy io. Ary izay mpanao politika indrindra dia anisan'ny mitady lalana ivoahana ihany amina fomba fitantanana ny firenena. Apetraky ny olona moa hoe fitadiavan-tseza le izy. Tsy izay loatra. Fa ny maso ny firenena aloha
dia nisina ny rindran-damy mpitantanana eto Madagasikara zany amin'ny lafiny politika, amin'ny lafiny fifidianana, amin'ny lafiny ekonomika, zany rehetrarehetra zany dia anisan'ny dolidoly. Ary izay mpanao politika dia efa ela no niresaka ihany tamindreo tompon'andraikitra maro isan'ambaratonga zany na ny teo aloha zany na ny fifanantonanay samy mpanao politika teo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena tamin'izany fotoana zany tany amin'ny 2017 dia efa nametraka lalam-pifidianana tokana tamin'izany fotoana zany fa tsy tafapetraka mihitsy le izy nivokatry ny code électoral io vokatry ny fitiavan-tena ny mpitondra fanjakana ny fandimby teto satria manelingelina ny fitantanany ny fametrahana an'izany lalam-pifidianana heverina fa demokratika ary andraisan'ny rehetra anjary zany. Zany ny olana teto tamin'ny 2017 ary dia tsy nekena na izany na tsy zany nroso foana tsika ny firenena fa tsy voatery niandry an'izany zavatra nisy zany dia niteraka moa zany iny ny 2018 izay heverina fa fifidianana anisan'ny tena ratsy tamin'ny 2018 satria niteraka ny doublon ny 2018 tao zany no nametrahana an'ireny doublon zany reo le kara-pifidianana izay miverimberina tao anatin'ireny fantôme manfidy misy mpifidianana dia tsy neken'ny mpanao politika zay satria tsy nandray anjara izy tamina fanatanterahana an'ireny ny olom-boafidy tamin'izany ko tsy nisy fa olom-boatendry ny be dia be olom-boatendry izay heverina fa tena hoe lalaovin'ilay fanjakana satria izay akaiky azy ny olona eo anivon'ny manohana azy no apetrany amin'ireny fitantanana ireny tsy ame ohatra anao fotsiny na reo saka délégué d'arrondissement na ny ireo tompon'andraiky mpanjakana izay heverina ny any anivon'ny fokotany zany dia nanao ampimamba mihitsy ny lafiny rehetra mba hahafahan'ilay mpitondra hipetraka maharitra eo amin'ny fitantanana zany dia izay zavatra zay anisan'ny tsy nankatoavinay mpanao politika fa mbola nizotra foana zay hatrany an-trano hoe andao resahana mpamatsy vola satria rara no taraina neto izy koa moa nametraka ny recommandation tamin'izany fotoana zany hoe inona ny vita inona ny tsy vita tsy misy tanteraka mihitsy reny recommandation reny fa dia nametraka indray zay hoe mila fanovana mihitsy ny fanaovana fifidianana eto aminay satria raha ny taux de participation nge ny ainana teto amin'ny firenena ity tamindreo fitondrana faraparandreo dia lazaina fa mahatratra 54% ny fahandresen'ny mpitondra zara raha misy 20% io tena resahako aminareo zany fa ny olona tsy mifidy ny olona fantôme be dia be tao anatin'io no nanjaka ka moramora zany nanjera sy tondrahana crise vaovao indray ho an'ny firenena tamin'ny 72 zany antanio tsara ho an'ireo zoko malala tsara fifidianana tamin'ny 71 ny vato azony tsirana na 4% tamin'izany fotoana zany tsy efa nanakaiky ny 99% 98 tany hoany fa naninona ny volana mena enjera efa tamin'izany ange dia efa nisy verrouillage na élection tamin'izany fotoana zany ka io izy io mipotra io dia rehefa mipotra ohatran'io izy tsy voafe io tsy voatany io satria lay olona narary tamin'izany fotoana zany teo koa nialatra be dia be ianona ny lany fa tonga dia tendrena fotsiny hoe ry ny lany sisa karazany reny alahelon'ny olona dolidoly dia zany mipotra amin'izao fotoana zao ary raha nanao ny évaluation des besoins électoraux zay tamin'izany fotoana zany ny rahana tamin'ny mpamatsy vola nifandray tamin'ireo avy any États-Unis ireo dia nangataka izahay hoe mba aleo hiditra amina fifidianana moderne tamin'izany fotoana zany hoe ampiasa ny resaka biométrique marina fa mety misy tsy maintsy misy foana ny zavatra misy kely amin'izany fotoana zany fa mba manena n'ilay halatra zany dia neken'ireo fa zao ny teniny hoe ny mpitondra anareo mihitsy no mahalala finosana te hiditra amin'izany fa izahay vonona ny amatsy vola anatanterahana zany zany nefa tsy vita raha tsy heritaona sy tapany tamin'ny fitondrana teo aloha io tamin'ny fitondrana teo aloha io ka zay heritaona sy tapany zay dia io ny filoham-panjakana fa miezaka izy aloha
ny ametraka an'le biometrika fa miezaka manova izy ao anatin'izay rehetra tika zay manana finiavana zany te hanova ny fomba fitantanana eto Madagasikara izay ny azoko resahana fa raha ny fifidianana nisy ho anay mpanao politika aloha de leo tamin'ny fomba fanaovana politika teto satria ny vola loatra ny nanjaka amin'ny fanaovana politika nanjaka ny fampiasam-bola na any amin'ny caution fa maninona moa no ny candidat hitondra everina fa hitondra foto-kevitra hitondra projet de société no avinao vola anjara ny fanjakana zany adidin'ny fanjakana ny manao an'izany na ny propagande na ninona fa izy no mitondra avy dia anjara ny vahoaka amin'ny safity ao anatin'izay fa ny tsika mifamatika amin'izay ny zava-misy izay kely fofonainy sy kely vola dia aza mirotsaka aloha fa tira raha ny mpanambola no atao eto amin'ity fireneny ity ka zay mapotika amin'ny firenentsika ny antony mahatonga ana mametraka an'izay fanontanian'izay mantsy a raha mijery ny zava-misy teto amin'ny firenentsika hatramin'izay de ohatrany hoe misy foana fifangaroana politika amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsy hoe miinterpréter na manitatra ny didy fanapahana zay avoaky ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana antsika fa zava-misy zay zavatra zay raisitsika ohatra tamin'ny 2018 a nisy an'izay resaka pacte de responsabilité zay tia indray a enim-bolana no voalazan'ny lalàna mitatra any amina roa taona ara-dalàna ve zay zavatra zay bon ny zavatra nylazaina raha fitina le nylazainy namantsika teo zany ny tanjon'ny mpanao politika ahoana ny hanatsarana ny tontolo politika fanaovana politika eto Madagasikara na ny environnement politique de igny pacte de responsabilité no ny andraikitra ny HCC na fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia izy no mpandrindra mpandamina ny fiarahamonina sy ny raharaha politika ka zay ny nahatonga ny pacte de responsabilité raha ohatra tsy nanao iny zany ny HCC miongana ny président de république empêchement ndray zay de zay ny fitsarana sy ny lalàna de natao hoentina andaminana ny fiarahamonina zay ny resiny HCC tamin'ny fanaovana ny pacte de responsabilité mitovy am'izay koa zany ny resiny HCC amin'ny fametrahana ny fahefana militaire zay solon'ny PRRM-tena amin'ny fitondrana miaramila satria tsy voalazany lalam-panorenana ny zay fidirany fahefa miaramila zay satria ny tapitra tsy nisy tsony ny ireo andrim-panjakana zay hafaka andray ny fisoloany tena ny filohan'ny republique tamin'iny octobre 2025 satria tsy teo ny président ny sénat ny gouvernement tafiry sisa telo izy teo iny tsy complet donc tsy afaka misy olo tena ny président de inona ny hitany HCC fa tsy maintsy ho apetrany azadino fa ny mpitsara ny fitsarana de tsy maintsy mitsara na misy ny lalàna na tsisy ny lalàna raha tsy zany izy de iarany ny atao hoe déni de justice de amin'ny mpandaminazy de mijery izy hoe inona mo ny rariny sy ny hitsiny ary eken'ny fiarahamonina na ny opinion publique de ny fitondra miaramila zay tarihiny président Mikael no hita fa légitime kokoa de zay ny napetrany hampitony ny firenena nampilamina atsika iny nampilamina ny firenena iny de zay ny nahatonga an'iny fametrahana ny fitondra miaramila iny zay obligation ny fitsarana sy ny mpitsara zay ny zavatra misy mantsy a raha mijery ny tantaram-pirenentsika efa nisy ny tranga tahaka zao teto Madagasikara fa maninona lay fifidianana vita tao anatin'ny fotoana fohy tamin'izay fotoan'izay a roa volana monja de nindroso tao anatin'ny fifidianantsika fa manino tsika am'ty ndray mitoraka ty miandry an'izay hoe roa taona zay a vo afaka irosany anatina fifidianana tamin'iny ny lamina ny raharaha politika satria lamina araka ny lalam-panorenana na mécanisme constitutionnel nampiasan'ny Assemblée nationale tamin'ny empêchement-ny professeur Zafy ka araky ny lalàna zay ary ny tontolo politika teto tamin'iny tena ny lamina de tratra
ny fehipetra rehetrarehetra takiny lalàna fa tsy nitadiavana vanim-potoana. Samy hafa am'izay ny misy amitsika am'izao. Ny tontolo politika zany nanomboka tany amy 2018 zay jusque tamy 2005 tena fa misavoritaka ambony ambany le izy. Maro ny tsy nandray anjara tamy fifidianana, hitatsika tamy fifidianana président tamy 2023 efa tsy nilamina izy tamin'iny fa fifidianana amboletra. Raha ohatra olo mandeha amin'ny anivom-bahoaka izy mandika ologno tsisy azafady nanao hitsin-dala de niangona daholo reny lonilony sy tsy fitonina politika de iny izy Ian Rajoelina tsy neritreritra ho fisarisaritana bidon jaune 10 no ampiongana azy rapitso nohon'le izy efa afinapombona tamin'regny zany nefa nilazainy fomba fiteniny avaratra manao hoe masindrakibony vonto miandry ny ipoahany de iny 25 septembre iny nampipoaka azy. Raha mijery ny didiny fanapahany ACC iny de ohatrany mametraka mazava hoe ny gouvernement am'izao fotoana zao dia fampandehanan-draha rano andraikiny ary ny filohan'ny fanavaozana repoblika dia mitarika ny firenena ho any anatin'ny firoson'ny concertation nationale na ny fikorandoha-pirenena. Raha zava-misy tazany fiarahamonina nefa tsy ohatran'izay satria ohatrany mametraka ny tena no fitondrana voafidim-bahoaka ny mpitondra am'izao fotoana zao ataoko mihitsy hoe bango tokana hoe fitondrana fanavaozana am'izao fotoana zao ary lasa ohatrany hoe mandidy manapaka raha ohatra ary ka misy ny fifidianana repoblika amin'ny taona 17 ary tsy maintsy ho tonga am'izay ny firenetsika raha tsy mifanaraka amin'ny projet de société izay apetraky ny mpitondra manaraka ny fanapahana zay mandeha am'izao fotoana zao nataoko hoe firenena iaraha-miasa amin'ny Madagasikara na ny karazany hoe fifanarahana maro samihafa iraisam-pirenena inona ny zavatra hitranga eto amin'ny firenetsika aoriana zay zavatra zay. Zao ny fomba ilazana anazy continuité de l'état oblige. Raha ny zava-misy am'izao mamaky ny décision io izy atsika le numéro 10 de fitohizan-draha raha-mpanjakana tamy fanjakana teo aloha ihany zao. Tsisy andalam-panavaozana. Ny fanavaozana zany zavatra mbola ho ataotsika aorina. Ka no zany ny fahefan'ny président de république ane roa ihany no nalana no tamin'io didy laharana fahafoloa fandravana ny solombavam-bahoaka zay ny tsy azony atao sy ny fanovana ny lalam-panorina. Donc ny ankoatran'izay azon'ny président de république andana ny fahefana feno na ny ifanaraka amin'ny fitondrana ny velany azony atao. Ka tsy hoe fitondrana raha andavanandro fa fitondrana manana fahefana feno ny gouvernemanta sy ny président de république. Fijery politique? Efa voalazan'ny mpailalana teo nge le andininy fa 3 izy zay. Mikasika ny inona moa izy teo ny intérimaire fa voalazany teo zay mbola ao anatin'ny fandaminansika zao ary efa voalazany teo ihany koa le hoe tsy mbola misy fitonina ny firenena dia ny fanapahan-kevitra raisina am'izay fotoana zay nisy ny fanemorana moa zany ny fifidianana lay inona moa izy teo le calendrier zany chronogramme napetraky ny fanavozana ihany koa namaritra tsara n'lay fifidianana taorinan'izay didy zay zany de zay no natonga an'le izy hoe any amy 2027 ihany fitadolidolo ny fandaminana rehetrarehetra. Izay nefa tsy maintsy ifampijerena ihany satria raha ny zavatra takina mpanao politika aloha dia tsy tsara manetatsiritra ary ny zavatra mbola avoakan'ny concertation nationale ihany koa mbola miandry be koa zay ho atsika zany. Ny fantatro fotsiny aloha de hoe misy zavatra tsy maintsy ovana sy amboarina ny fanaovana politika eto amin'ny firenena. Raha tany amy 72 tany ho antsika zany nisy hetsi-bahoaka tam'izay fotoana zay indrindrindrindra ny tanora mpianatra nanao fihetsiketsehana satria teraka teo le sekoly miangatra
Ny zana-bahoaka zay te hanohy fianarana, te hamita ny fahalalany dia voasakana tsy navelana anao tamin'izany fotoana zany de tsy maintsy nitraotra zany reo tanora reo satria ny zanaky mahitahita no afaka manohy ny fianarana. De vao nitraotra reo dia ny miaramila no nandray azy. Dikan'izay mitovy tam'izay 7-10 taona lasa zany ny fiainatsika am'izao fotoana zao, ny ainatsika azy. Satria ny tanora zay am'izao fotoana zao ihany koa zany ilay GNZ naharary azy teny amin'ny université sy resaka jiro sy rano, mpianatra Katso ny akamarony, mpianatra université ny akamarony, natany Dego, natany GNZ zay ny greka sy isan-karazany dia miteraka ihany koa le fitaritana bidon sy isan-karazany. Fitaritana bidon ane de hoe resaka sosialy fa nitarika an'izany mpanao politika. Mpanao politika reo mitariky reo. Ary zay mpanao politika tsy voahiny akory ny nanao fietsehana fa efa hatramin'izay zay ny nanao fietsehana. Fa mpanao politika zay miteny dia rahonana, mpanao politika zay miteny na migadra mihinana gagazo izy ny fitenenana am'izay fotoana zay tam'izany ny sazo ny mpanao politika. Fa ny olona ane tsy samy teny tam'izany fa nisy ihany ny mpianatra afaka niteny fa rehefa niteny de hoe misy mpanao politika ao ambadika de voatery tsy maintsy nampidirina aponja. Zany ny sazy nahazo ny mpanao politika tam'izany. Iny nipotra zany tamin'ny 2025 iny ary ny fihetsiketsehana zay nataonay tam'izany fotoana zany tao anivon'ny PAM zany. Ny PAM mantsy de anisan'le hoe panorama, vondrona tamimena ary ny médiation actif et inclusive sy isan-karazany. Reo ny anisan'ny nanainga ny miaramila tsy nivoaka intsony. Zay le mifampiresahanay tam'izany fotoana zany hoe atao zay tsy etsehan'ny miaramila tam'izay fotoana zay fa resaka politika tampitondra teo aloha io, resaka politika ty. Dia rehefa nanao fihetsiketsehana zay tao amin'ny lapan'ny Saint-Michel tam'izany fotoana zany. Tsisy mpitandro filaminana tam'izany. Tsisy mpitandro filaminana tam'izany efa vitanay resaka. Rehefa negosika. Fa vitanay resaka dolodolo zany. Zany ane azo tanterana satria firenena ny jerevany. Fa tsy hoe miresaka an'izany de aka fanjakana te hiara iasa. Tsy zay ny fomba fijerevana azy fa misy zavatra ovana be dehibe eto. Dia iny mipoky iny izy iny de nalalaka be ny tanora, ka ny tanora vao nahazo an'le hoe tsy nisy miaramila tonga de nirohatra izy tao anatin'izay aingana be ny forodanany. Zay ny azoko resahana mikasika ny fihetsiketsehana ny fanaovana politika. Dikan'izay ny fitantanana ny firenena dia ny mpanao politika ihany no mahavita an'izany. Zay no acteur principal dia mpanao politika. Ary ny raha misy zavatra atao eto amin'ny firenena, partie prenante ny parti politika. Satria reo no afaka mitondra. Tsika zao ny miaramila no mitondra. Satria tao anatina crise tsika, tao anatina fanovana tsika, tsy maninona zany. Satria tamin'ny 72 miaramila ny teo, 2025 miaramila ny eo. Dia mifampiresaka, mifandamina, ahoana ny atsara ny firenena, ahoana ny itondrana ny fanovana misy eto satria izy tonga de nametraka hoe fanavaozana ny tedaviny eto. Ary zay ny takinay mpanao politika tam'izany hoe aleo isy fanavaozana mihitsy ny zavatra rehetrarehetra zany. Ka zany rehetrarehetra resahako zany nisy lay système moa zany teto amitsika zany le hoe désordre institutionnel, multi-institutionnel zany. Lasa systémique mihitsy ny aretina mahazo ny firenetsika vokatry ny ampimamba ataon'ny mpitondra tam'izany fotoana zany fa izy daholo mifehy ny rafitra isan'ambaratonga zany. Dia dikan'izay zany tsy misy tsony ny demokrasia atao eto fa ny fampiasam-bola sy ny hevitra zay hoentin'ny mpitondra fanjakana no manjaka. Tany amin'ny 72 io. 72 io de idimbiasitsika zao io dinganiko ane. Fa tao anatin'ny elanelan'izay ane niainana teteza mita fito tsika. Teteza mita fito zay zany resahako hoe nisy fanovana fito, nisy mpitondra nalova fito teto anatin'ny fitantanana zany. Fa tsy nahitam-bokany. Le tsy nahitam-bokany. Le tsy nahitam-bokany zay zany no mahatonga tsika am'izao fotoana zao hoe aleo mba hisy vokany am'izay ny fanovana tao, tsy efa ampy ve zay. Zay angamba ny azoko resahana fa mbola ito moa ny adihevitra mikasika an'izay. Am'izay désordre institutionnel zay zay ny mahatsara zavatra atao amin'io zany tokony ho vita ao anatin'io jusqu'à décembre 2027 io. Satria azadino fa raha totalina zany
teto amintsika nisy transition telo 72 91 2009 intérimaire roa 96 2025 zay ka reo zay crise politique miverimberina zay tsy tokony ho iseto intsony ny olona efa lasa itsika eto Madagascar nanomboka tamy 91 concertation nationale constitution code électoral tonga ny 2026 concertation nationale constitution code électoral tonga koa afaka 10 taona mbola ho zay ihany ve de aleo zany tokony mikoahana avy ato anatiny ary ho alamina tokony alamina ray mitoraka ny antony mahatonga an'io crise politique ny crise politique moa mahatonga an'izy io avy aty amintsika ihany le izy fandrangitana an'le olo-mpitondra tandremo fa tsy valiantena io tandremo fa zao io nefa izy azo valiana azo valiagna ke zay rangitatsika loatra le olona mpitondra farany jabaka rangitatsika loatra izy farany jabaka de mipodipody foana zay le olona mitondra zany le projet de société ny fandaminana ny fiarahamonina sy ny fitondrana ny fiarahamonina tsy hitan'olona tsisy eto amintsika eto conséquence n'izay zany raha ny remarkako tsisy olona manana initiative eto manao an'izao araka ny bekony rianina manao an'izao araka ny bekony filoha ny membre ny gouvernemanta zany inona zay tokony mandray fanapahan-kevitra ny gouvernemanta samy manatanteraka ny manandritsy azy hoe zao ny fanapahan-kevitra ny gouvernemanta raisina zay zao ny fanapahan-kevitra ny fanjakana raisina zay de averina comme le izy lavabe le fanalavanana nametrahanao fantanina teo hoe misy didy na sora-panapahana ny raisiny ACC laharana fahatelo amby folo tamy novembre 2025 io dia fangataham-panazavana na fangatahan-kevitra demande d'avis nataony président Seni président HCEDD mikasika ny considérant numéro 4 ny didy numéro 10 io ny androm-panjakana manao nareo tsy tokony tsetsiketsehina fa mafarana jusqu'à ny mandany de ny androm-panjakana sy ny mpikambana ao aminy de amin'io didy koa nolazainy fa hoe azo hitarina le enimbolana sy enimbolana roa taona satria ozy tokony ho feno ny fepetra rehetrarehetra hanaovana fifidianana ampilaminana ary ekeny rehetra misy ozy ny condition politique eo condition financière eo reny zany fepetra reny raha natao tanatiny enimpolo andro ny fifidianana tsy tratra io ary raha tonga de nanao fifidianana tamin'io atsika misy korontana teto satria nahoana satria mbola mafana loatra ny fanilihana sy tsy le fitiavana an'le mpitondra teo aloha ary reto mpanao politika reto mbola tsisy miomana tsisy voahomana tonga de le fitondrana teo aloha ihany zany tonga de pare am'le vonona tamy fifidianana ka ny zavatra rehetrarehetra mampiady tam'izay fifidianana zay no tsy maintsy alamina na ny environnement politique mihitsy no atsaraina ary ny zavatra ny tena retina mahazo an'ny Madagascar amy crise cyclique tokony mba ho voatsabo atrany amy fakany ho araka ny an'izay ho avoakany concertation nationale averiko tsara le resaka teo le hoe désordre multi-institutionnel zany hoe tena misy tsy fatomombanana zany ny rafi-panjakana rafi-pitantanana misy eto de io le resaka andresahana hoe zay ny aretina mikiky ny firenetsika satria zao reo any amin'ny commune tena enclave tanteraka mihitsy ny any amin'ny commune sy ny district ary ny faritra tena hoe mifanalava tena ohatrany hoe any amin'ny tany jamba zany ka
tsy maintsy jerevana dolidolo zay ndresahana teo zay. Ahoana moa no inona fa mivoaka avao amin'ny anteny meram-pirenena ny premier ministre izay izy no manendry azy dia validena rehefa aveo. Ahoana moa ny inona stabilité politique eto fa ny ACC ny mpitondra fanjakana dia mbola manana pahany fahefana manendry an'izany eo, misy neutralité ve zany. Ohatr'izay ihany koa zany aty amin'ny CENI mbola manana fahefana izy manendry ao hatramin'ny filohan'ny repoblika. Io zao ny filohan'ny repoblika zao dia navoaka an'io mazava tsara mihitsy le hoe ao anatin'ny décret 2026 15 16 voainginy io mivoaka 15 16 dia nanendry olona izy hosolo tenany eo anivony CENI. Dia ahoana ny sina stabilité politique, stabilité institutionnelle am'izany zavatra resahany. Tsy misy redevabilité ho an'ny vahoaka zany satria tsy miasa ho an'ny vahoaka reo olona antendrenireo fa miasa ho an'ny institution zay heverina fa anorena ny arena sy ny anangonaka-arena ao anatina institution. Izay ny tsy ekenay mpanao politika manomboka zao ary tsy maintsy hovany zay. Marina fa nanendry izy io ao anatina fandaminana antsika zao ary efa niteny ny filohan'ny mpanjakana hoe alefaso aingana ny concertation fa eo tsika ny mahita izy. Dika an'izay zany manana fahavononana izy izay tapakeo no arahany rehetrarehetra fa izy tsy niziriziro hoe fifidianana tsy maintsy aroso am'izay fa za ty hiverina eo amin'ny fitantanana te hitondra am'izay satria arak'le teninao teo hoe tokony izy ve zany no anohy am'le mindram-bola sisan-karana. Tsy zay, mandamina ny firenena no ataony. Rehefa mandamina ny firenena dia mpanao politika miomana am'izay. Izay mpanao politika koa dia ametraka tsara manomboka zao ny lalàna amin'ny feanay mihitsy. Ny lalàna amin'ny feanay. Tsy nanao an'izany ny fanjakana. Tonga de resahako zany ny gouvernement fa navely zay mpanao politika natao fitaovana fangalana vato somena bonbon sisan-karazany ahafahana manohana ny mpitondra zay eo atoerana. Zany rehetrarehetra zany satria any amin'ny ministeran'ny ady-tany dia rehefa antoko politika miorona ianao dia mametraka taratasy mavita congrès mazava tsara miatrika fifidianana isan'ambaratonga ary mafeno ny circonscription iainana izay natao hoe antoko politika. Fa rehefa tsy mahavita an'izay de tsy antoko politika fa tokony ravana. De zay zany mahatonga anay miteny hoe tsy maintsy hifampitsaranay kio zay fa andao amboarina ny fanaovana politika eto Madagasikara. Tsy any amin'ny resa-bola intsony fa any amin'ny resaka foto-kevitra mitondrana. Raha ohatra ka hoe efapolo sy telonjato ny antoko politika am'izao fotoana zao ezahana zay mitovitovy fomba fijery hiaraka ao anatin'izay. Inona zany ny foto-kevitra hitondrany azy, communiste sa capitaliste sa anao socialiste sa inona de mba vondrona politika vitsy zany sisa ny tokony ho hita fa tsy zao atao fitaovany mpitondra fanjakana zao. Ohatran'izao mitranga atao any iavoloha isan-karazany zao mpanao politika rehetrarehetra de miazakazaka ao dolidoly am'izao fotoana zao ary rehefa makao de maprisika ny PRRM hoe zao atao fa zay anohana anao zay zao atao. Tsy zany. Zay indrindra vao saika hidirako hoe ahoana zany raha fomba satria raha meno fanazavanareo zany de hoe tokony olona miainga avy any anatina antoko politika, voabeana antoko politika no mitondra ny Madagasikara no sady hoe mirotsaka ho fidiana manomboka eto fa tsy misy tsony lay hoe tsy miankina na indépendant raha meno fanazavanareo am'rahalahy. De akoatr'izay ahoana ny fahitanareo zany an'lay antoko politika am'teny hoe Deny Meloa zao zany de efa misy zay zavatra zay mantsy hoe zay anohana PRRM amin'ny fifidianana manaraka. Eo anay zao satria ny olona reo tsisy foto-kevitra ijoroany. Tsangan'olona no tompony fa tsy tsanga-kevitra. Donc zany mivize seza. Ka ahoana moa ny majorité ny président république ny ino Rajoelina no lasa tsisy tampoko. Zay indrindra mantsy. Raha zaho tamy président tamy placen'ny PRRM mametra-panontaniana ihany
amy député manaraka azy hoe jusqu'eombia reo iaraka aminy tokony apetran'izay hatramin'ovina fa inona ny tena nohanany an'ireo satria ny indépendant moko manao indépendant ny olona am'izay mora mivarotena zay nilazako azy caractère instable tsisy anotaninao izy inona ny foto-kevitra tohanany etaetam-bahoaka tsy foto-kevitra zany amin'izao fahasahiranany vahoaka zao ohatran'ny anay MFM zao mazava zay hoe libéralisation nenay zay ny foto-kevitra anay amin'ny politika amin'ny raharahany fitondranany lafitany amin'ny décentralisation nenay efa nipetraka iny état unitaire décentralisé état unitaire décentralisé zay nenay zay nandatsanany manandafo zany tamin'andro nanao région raha nivoaka ny lalàna 20 ny faritra teto Madagasikara de ozy ny sasany hoe tsy ampy ny manandafo ndray ny foko 20 fa mbola nizarainy 20 ndray izy ty nefany amizao izy ny milaza tsy azakazaka tsy ho chef de région ary jerenao ny chef de région amizao samy mitantana ny azy manahoana ny fitantanana azy fa averina anay zany ny problème ny fivangongon'ny fahefana io na tanindrana io mahazo ny fitondrana na ny ampivoatany mahazo ny fitondrana ny fomba fanendrenany olo mpanjakana sy ny fitantanana ny vola mpanjakana ny problème fa tsy mbola le faritra koa ny zavatra rehetrarehetra teneninay io anay vao maly safako maly nahita tamin'ny Facebook un professeur agrégé mampianatra ny andafo hoe fahadimy amin'ny fahatsarany lalam-panorenana 2010 fahadimy ozy professeur de droit public agrégé en droit public professeur de droit constitutionnel milazan'izay donc zany ny problème atsiketo tsy lalam-panorenana fa ny fampiaran-dalàna zany à Madagascar l'application de la loi se négocie ifanarahana raha vao misy zavatra misy de izy ny fantatra fa tsy tonga de miatra zay zany aloha zao ny fanovana voalohany ataony président Mikael sy ny miaraka aminazy io zao tanareo zao teo hoe vote groupe ka ny raharahan'ny Rajoelina nivoaka daholo ny fonja hoy madame ministre ny fitsarana hoe miverina fampiaran-dalàna zay zany zao ny hitako tena zava-dehibe io ataony PDS io manala ny olona amy sisin-dalana satria ny sisin-dalana natao ho an'ny daholo be fa tsy fanananao donc tsy tokony ho isy fampiaran-dalàna io raha za manokana aloha za tsy mahasaha manao PDS ny Antananarivo amin'ny indiscipline misy ty de inona nefa mahatonga atsika malagasy ary tsy mahazaka an'izay resaka hoe fampiarana lalàna zay raha ny fomba fijerin'Andriamatoa Clément satria anao mpahay lalàna mantsy fahazarana fotsiny zany tsy zatra discipline tamy première république ane tena nihatra zany discipline zany nisy ragova ny raiko chef de village raha hoe hoisy ragova ho tonga chef de canton tsisy lalana sy tokotany maloto zany zao ny autorité mpanjakana na hibaiko ny olona hamafa tokotany ary tsy vitany le fahefam-panjakana zany tsy hitany vahoaka misy ny fitondram-panjakana fahitany vahoaka azy fampiaran-dalàna zay ny problème atsiketo milasa ohatran'izao le izy hoe noentina ndray mametraka ny lalàna ny mpitondra vao misy fanapahan-kevitra de omenay 2 ora zany tsy mahataitra ny fanjakana zany fa efa vary sosoany isan'andro ane fa tokony mampiatra hoe mampiseho izy hoe zao ny fahefam-panjakana ampiarany io Andriamatoa Ramaso fijery politika makasika resaka assemblée zay reo olona amoron-dalana moa zany reo zany no le mivarotra amoron-dalana moa zany resahana teo hoe
alohan'ny resanao le resaka moron-dalana aloha tiako iverenana kely le resaka hoe antoko politika aty am-piandohana de fa milaza sady hoe anohana ny PRRM nefa tsika raha mbola tsy nandalo concertation nationale akory antoko politika ny resaka eto. Sahala amin'ireny zao a lay etika politika mihitsy no tsy mipetraka hoan'ny antoko politika any ka tsarain'ny olona hoe antoko politika ampitady sesa. Ny concertation ara tsy vita de any amin'ny fanohanan'olona no asesika. Ny mikasika ny lalàna amin'ny fiainay antoko politika ary tsy mipetraka tsara akory de fa zay ny mahamay dia tokony mailo ny mpitondra fanjakana amin'ireny fa reny le nanao osana hatramin'izay ary nampirodana amin'ny fanjakana ny fandimby teo foana. Zay zavatra zay zany a tena anisany tsy maintsy hovana ny fanaovana politika eto. Iverina kely am'le resaka hoe désordre kely teo mikasika an'le hoe ahoana moa tsy isian'ny korotana eo anivon'ireny fa androm-panjakan'ireny raha mbola tendrena ny olona zay everina fa tsy safidim-bahoaka dia tsy maintsy miverina zay. Averiko foana zay zavatra zay. Aleo ny vahoaka, aleo ny olona no metraka an'ireny rafitra isan'ambaratongo reny. Ny eo amin'nivon'ny fitsarana ary ange ary amin'ny cour des comptes azadino fa ny filohan'ny repoblika ange ny premier magistrat ny farantampony amin'ny magistrature. De izy ve mametraka an'ireo de anara-maso an'ireo. Zay normal raha 3811 milliards d'ariary ny vola very eto amin'ny fireneny ty satria reo rehetrarehetra reo a dia eo ambany fifehezany dolidoly. Zay tsy maintsy hovatsika zay. Zay fomba fitatana an'izay. Ny gouvernement moa fa voaresako teo ve le resako hoe premier ministre izy manindry azy te fa voaresako teo zay. Fa voaresako ngamba niny teo a tsy verenako tsony le hoe tsy tokony zay za tsy miteny hoe anao régime inona tsika, anao régime inona tsy zany aloha fa aleo aloha idinika zay mpanao politika, idinika zay ijerevana ny fireneny ty, ialana ihany koa ny fisavorotahana le hoe anao inona tsika ty, anao état fédéral sa anao état unitaire. Zany a tena raha politika zany. Satria ny fitsapatsapana ihany koa ny tsapatsapa ataon'ny mpanao politika aloha tsapaina indray ty fa sao de ty mety azahoana seza dia zay koa no manimba fireneny zay. Tsy tokony iverina zany. Io misy tsy nampiarina nandritra ny 5 taona aloha dia andao io no amafisina mba tsy ho enclavé reo commune rehetrarehetra sy alina rehetrarehetra reo zany district dia ampin'ireo. Ny moaly ao azy ao voneno ny fandaharan'ireo solombavam-bahoaka reo mikasika ny hoe Cisco aby, chef Cisco any an'inona izy teo any tsy manana birao esana. Ore olona am'izao vaninandro zao ve 520 taona, 420 taona nazahoana ny fahaleovan-tena de biraona Cisco aby ny tsy misy. Ohatra zay tany Ampany Sud. De mijery an'le rojo-peta am'le fianarana tsy misy tafitra. Zany ny mamaika zao. Ny système électoral mila ovaina, ny système politique institutionnel mila ovaina, ny système judiciaire mila atsaraina, ny système éducatif mila atsaraina zany, système sanitaire, système sécuritaire, ny système resaka exploitation minier, ny élevage, reny mila jerevana kaiky mikasika an'izay. Fa rehefa tsy manao décentralisation tsika fa aty andrenivohitra foana ny volany miainga dia antitra reny faritra reny ary mahatonga azy mitaky za mba miangavy io décentralisation io andao io novoizina aloha apetraka mazava ny rafitra. Mikasika an'le resaka hoe Antananarivo azadino averiko tsara. Ny MFM nametraka ny Giolira Zanamaso teo tamy 91. Allo averiko tsara ny tantara mba ho fantatry ny olona. Ary tam'izany nefa tsena be teo ampovoanina Analakely letraretra teo fa tsy vao zao. Zao raha ny mbola any amin'ny sisin-dalana fa tena ny arabe mihitsy tao amin'ny tsena Analakely. Mba eritrereto zany fa vitan'ny Giolira Zanamasy ny nanadio azy tam'izany fotoana zany. Azo atao tsara zany fa natao clientélisme politique reo mpivarotra reo anohana amina fitondrana. Zay le hoe clientélisme rehefa tonga amin'ny fifidianana de aroboka sy aroso reo. Ka tsy zay tsony ny fomba fitantanantsika ho atao eto am'ty fa mila fanavaozantsika, mila fanovantsika ary
izay koa tsy amelamela fahatany fotsiny ty fireneny ty eo indrindritsika zao resaka FFKM rehefa mena ny FFKM ny fitaritana ny fikonan-dom-pirenena dia azadino averiko ndre mandeha ihany koa ny tantara mba ho fantatry ny olona izahay ihany koa tamin'ny amin'ny talohan'ny 89 tany ny fanatona tamin'ny mpitondra fivavahana na tonga ny concertation reny nandresy lahatra azy tamin'izany fotoana zany fa tsy tonga ho azy reny fa ny anjaranay mpanao politika anjaran'ny mpanao politika de miantso ny FFKM zay hitarika ny concertation nationale de natao zay fa zao ny loza tao anatin'izay tena nanao izy fa ny mpanao politika no verrouillé an'le izy rehefa aveo satria tsy nanara-maso tsony ny FFKM hoe vita ny anjaranay fa anjaranareo mpanao politika am'izay zao ary zay ny nanahirana tam'ty de mitovy am'izay ihany ny nataonay mpanao politika ny fanatonanay amindreo filoham-piangonan'ireo nandresy lahatra efa tsy nety nanao reo fa zay mpanao politika ny antso zay hoa zay resahako zay hoe ianareo mpanao politika no manimba ty fireneny ty fa izahay niezaka nandamina nanezaka nandravina ny zava-misy teto ay anareo zany rehefa mahazo fahefana dia zao nataonareo ka matahotra sy menatra izy satria zay le hoe antsoantso natao foana hatramin'izay hoe inona moa nentin'ny FFKM tamin'ny concertation nationale hatramin'izay fa to izy foana ny teo to tsy nisy fanovana nisy teto de zay ny tena natahorany mafy ary zay mahatonga nyty tsy mbola mety miroso tsara ao anatin'le izy fa isorako ny PRRM na mihazo fahefana aloha mba hahafany manatanteraka an'izay fa nandresen-dahatra azy am'izay koa tsy moramora ary zay mahatonga io izy miziriziry eo io hoe tia concertation tia tsy ohatran'le teo aloha tsony fa tsy maintsy ho araha maso tia ary ho apetraka mihitsy ny rafitra rehetrarehetra izay vao misitaka zay tsy hitondra fanjakana lay fanenjehanany FFKM ihany koa zany de hoe fa maninona moa ny FFKM marery de zao ny zavatra navaly tam'izay fotoan'izay hoe izahay ange tsy faninana mihitsy amin'ny fanaovana politika amin'ny fifidianana politika fa reo rehetrarehetra te hitarika amin'ny concertation reo reo nge rotsaka daholo rehefa aveo de mbola tsy fakahitany zany rehetrarehetra zany mbola ady natao amin'ny fiangonana azy ohatsika ndresaka zao de mbola misy fanatonana foana atao mikasika an'izay bon izy io zao ny tena olana amintsika eto tsangan'olona no topoina fa tsy tsangan-kevitra zahay zao mametraka hoe décentralisation no fototra ny de fampandrosoana zany zavatra zany tsy zavatra ny teniteneny ary nisy étude mihitsy nataon'ny PNUD tamin'ny andron'ny deuxième république sarona hitondra soa i ministre Robert Vounjean région et développement book en 8 volumes ray parifaritany 6 ray synthèse ray projet ary mbola misy velona ny olona nanoratra an'iny zay hoe nilazanay fa zay MFM natsarinazy fanjakana fa nihevitray nitondrana ny tany satria fidy sy ny CLD neny tokony miaraky ny antony nanao napetraka ny fidy de ny bailleur de fonds teny hoe tsy maintsy misy fandraisana anjara ny mpahazo tombotsoa vomenay ny vola de hoe ny vahoaka ave ozy ny MFM fa mahantra de ahoana koa ny mbola ahitany fandraisana anjara de ino natao le 302 millions 10 millions izy tamy de francs isaka ny commune reo vola reo raha mijery ny région et développement io tsy vola ho tantanany député io fa vola apport le 10% apport iversena any amin'ny compte ny fidy ny manao ny foto-drafitrasa rehetrarehetra raha ohatra zany zao amin'ny faritra misy anahy district ny Ambatoboiny 11 communes 11 fois 10 manome 110 zay 110 zay zany misy marché na 1 milliard tokony vita ao plus 302 millions amizao izy efa 210 à 215 millions d'ariary tsy le foto-drafitrasa le izy le solom-bavambahoaka lasa fournisseur hoe mpividy tôle mpividy ciment tsy zay ny foto-kevitra amin'io
raha mijery an'izay boky région développement nataon'ny PNUD zay, ny mpanao politika zay mieritreritra an'izay zao afaka mandeha amin'ny PNUD ao izy maka version électronique. Isaka ny commune sy fokotany inona daholo ny zavatra tokony apetraka aminazy. Ny problème ny firenena, ny zavatra tsara napetraka ny teo aloha tsisy fitohizany. Tsisy fitohizany na tsy nampiarina na ampiarina tapany. Reo ny problème an'le izy. Raha zay programme natao zay mikasika ny région développement zay ny natao, hatramizao fa tsisy toerana tsisy sekoly zany, tsisy toerana tsisy hôpitaly zany. Ka no zay zany ny leadership ny olo hitondra. Raha za zao ohatra hoe za laza hitondra, za ny mametraka ny zavatra tiako atao. Ohatra zao tamin'ny leadership Ndratsiraka nitondra ny deuxième république. Izy ny président de république, izy ny lehibe ny CSR, izy nametraka ny boky mena, izy nametraka constitution. Ary tamin'izio fifidianana an'io de hoe ray eny sy tsy eny natao. Ekenao ve ny boky mena? Projet de société ho an'ny tanora mbola azo vakina io, mbola d'actualité io boky mena io. Ekenao ve ny lalam-panorenana? Ary Ratsiraka au président de république eny sy tsia. Zaho zao tsy hoe élection constitutionnelle zaho ve hitondra, tsy haiko ny lalam-panorenana hitondrako ny taniko, tsy haiko ny programme hitondraka ny taniko. Zay zao ny tsy anekeko hoe élection constitutionnelle. Leadershipako za mpitondra no apetrako. Ohatra anao ampanaovana projet ve anao ko tsy ataoko projet telo efatra. Ny vahoaka ndray no asaina hoe ifidy hoe iza raha mijery niveau intellectuel ny gasy. Ny gasy ve hafaka hametraka distinction na constitution dimy eniny. Raha io ary tsy voavakiny. Raha ny fahitany Clément John an'ilay izy zany de hoe tokony zay filoham-pirenena voafidim-bahoaka no mametraka constitution hitondrany an'ilay firenena fa tsy ho fidinao. Les grandes lignes azo avy am'le concertation. Grande ligne tokony de rehefa hilatsaka zaho no mametraka hoe zao ny hevitra constitution tiako ho apetraka am'ty, zao ny politique économiqueako. Ridicule ne anao hitondra firenena ka tsy mahafantatra ny zavatra hoentinao e. Tsy hitondranao ny tany. Aizany inona foana ny nanaovana ny leadership sy ny anarana management ho an'ny manam-pahaizana. Zany zao ny zavatra mipetraka amin'ny intellectuel gasy amin'ty zay ny toerana alehanao rehetra école management. Leadership de rehefa tonga ny raharam-pirenena tsy afaka hametraka projet ray mazava hoe tiany mampandroso ny firenena. Mba inona ny mampanam-pahaizana atsika am'zany. Ndoro Masha. Ya, mazava zay ny resaky mpailalana mikasika ny constitution teo e. Mbola novako antso avy mikasika an'izay. Tsy atao safy be mantsy no aly ny resaka constitution fa aleo hiainga hatrany fotony izy aloha maka hevitra ao anatin'izay de mandalo commune de eo amin'ny district. Manomboka eo am'izay zany tokony misy zavatra atsaraina ny fomba atongavantsika amin'ny concertation nationale. Ny angatahana aloha de hoe ao anatin'izay ny dinika politika aloha. Zay aloha tokony mandeha afahantsika miroso amin'ny fandaminana ny firenena. Satria ireo olona rehetrarehetra ireo dia manana ny hevitra dolodolo ireo olona andray anjara amin'ny concertation ireo. Fa ny mpanao politika, ny gouvernance politique, ny gouvernance électorale, ny gouvernance institutionnelle dia anisan'ny zavatra sarotra ireo. Ary tsy tokony hanaovana kitoto ireo. Fa tokony edikevitra mazava tsara mihitsy aloha. Hoe izay mpanao politika aloha anisan'ny mahafantatra tsara an'izay. Ary zay tokony famaky loha amikasika an'izay dia zay no entina any amin'ny concertation nationale. Tsy mampaninona nge raha mandeha ny
concertation sectorielle aloha tokony ho tratra zany aloha amin'ny faran'ny taona eto tokony tsy dépasser faran'ny taona zany zany resahako zany tsy mila dépasser faran'ny taona zany fa alohan'izay vita zany raha manao an'izany ane tsy amam-bolany fa aza menatsiny aloha ka manetatsiritra hoe zao mbola tsy manompoka ihany maika ho aizy tsika aleo isy fitoniana mihitsy aloha ny firenena izay vao miatrika fifidianana satria raha fifidianana tsy misy fitoniana tena mbola ho zava-poana ary mbola miverina ihany ny instabilité misy eto amintsika zany io ny sadeka mamoaka an'le izy mamoaka n'lay rafitra idirantsika iny rehefa avy eo fa mialohan'izay tiako iverenana kely mahakasika an'le resaka androm-panjakana zava-misy am'izao fotoana zao raha ny lalam-panorenana ho an'ny repoblika fahaefatra de hoe rafitra bicaméral tsika am'izao fotoana zao nefa iarahantsika mahita fa ny anteny meram-pirenena ihany eo am'izao fotoana zao tsy efa karazana mandringa ihany ve ilay fitondrana fanavozana ao anatin'izay satria tsika manaraka n'lay lalam-panorenana ho an'ny repoblika fahaefatra ny tompo-teny farany amin'ny fanaovana lalàna ny mbola eo ny anteny meram-pirenena na tamin'ny na teo areneny Sénat izy manao navety le lalàna atony manapaka farany donc ny fanontaniana mipetraka de hoe mbola ilaina ve io amin'ny constitution manaraka zany ny fanontaniana mipetraka atsika zao zany mbola continuité fitohizany raha mpanjakana araka ny lalam-panorenana misy zany hoe tsy fanavozana zany tsy fanavozana amiko aloha mbola tsy fanavozana zao fa fanomanana ny zavatra rehetra hoentina anavozana ny raharam-pirenena zay mahatonga ny hoe concertation rie concertation aty après concertation zany vao iresaka amiko le izy fanomanana fanavozana ka na le olona moa koa zany milaza hoe fanavozana misy nilaza refondation ny zavatra tsy mety nefa fantatra tanao zao ohatra zao siko resaka ny fanabeazana ny fanabeazana zao taloha ny mpampianatra firama iny commune ny manefa azy tamy décentralisation ny commune ny mandanjalanja hoe afaka mandray mpampianatra atsika de mandray anakiray na roa tokony raha anao an'izay décentralisation ny fampianarana zay miverina am'le politika ny fampianarana tamy première république de le deuxième le lazainy le namako hoe sekoly miangatra formation des élites ro ny fahitako azy tamin'ny première république zahay nio nanomboko an'ny CP session unique tamy 72 session unique 4 jours CP 6e fa talohanay ny CP 6e 2 semaines manao CP manao CP herinandro manao CP naraiky ary tena elita tokoa ny tena voka tafiakatra classe de 6e EPPT efatra dimy no angalana 10 classe de 6e anakiray EPP efatra dimy ny angalana 10 ho an'ny classe de 8e anakiray zay ny fandehany am'izao fotoana zao za tsy mahita inona moa ny politika mpanabeazana politique d'éducation nationale eto Madagasikara ny farany zao teo nga miatra iny zay ny le lazaiko hoe ny problemtsika ny zavatra tsara tsy mitohy tsy ampiarina jeretso ny sigle ny ministère fotsiny isaka miova ministre miova ny sigle ny ministère nga zany fanovana sigle mampandroso fa efa miresaka an'izay ihany ianao fa isan'ny zavatra nandalo teny anivony anteny meram-pirenena Andriamatoa Clément John ny resaka famadiany fikirakirana ny antota taratasy mpanjakana sy ny antota taratasy ofisialy eto Madagasikara ho amin'ny teny gasy isan'izany resaka didim-pitsarana ianao nianatra lalàna nandritra ny tsy haiko hoe mpitsara moa zany valo taona raha tsy diso hitako koa areny kony zany ve tokony ho ligeferena hoe tsy maintsy atao lalàna ve zany hoe teny gasy non ny problème am'izay de zao zaho zao Clément John mpitsara retraité raha zaho zao miconjuguer verbe boire au deuxième personne du pluriel manao hoe vous boivez mihoraka daholo ny olona an'izay
manaraka atsika nefany ny fakosa diso amy teny gasy izany tsy miteny fakosa ny adisona amy teny malagasy any tsy manaitra ny olona zay nanomboka tamin'ny zay tsara nametraka tamy transition hoe hambompom-pirenena zahay zao mba fa nanoratra eny tamin'ny vondronantany mena hoe tokony atao isan'ny faritra ny fampianarana ny fomba gasy zay raha ohatra zao zaho anokatra sekoly hoe za hoe ty sekoly ty mampianatra amy teny malagasy ranoray mahazo olona ve io mahazo mpianatra ve io sekoly io raha mitaha aminao hoe mampianatra teny frantsay sy anglisy le izy kosa nge le izy atsika manana reritreritra hoe efa ty aloha ny manampahaizana ve mampianatra zanany teny gasy ny manampahaizana ny cadre gasy manankarena no mety ho tafiditra am'zany zanaky ny mpanambola Andriamatoky Lemanjona amy sekoly malagasy zany amy sekoly le teny frantsay ka zay nge le ilana an'le teny gasy ny ino ny tsika moko raha amin'ny teny gasy sy fomba gasy misy fomba fiteny hoe ohatran'ny lambo atsika lambo raha vo hitanao lambo milefa lambo iny tsy tratra mihitsy iny atsika mihitsy nefa tsy manompo azy ny sisa tavela zao ny hira gasy mipikabary de kabary amy paty ainao zao amy gasy tady volom-behivavy zany misy dikany daholo anao Antananarivo mbola mahita vehivavy mitaly tsy amin'ny faritrany tsy mihety zao hoe vo mandalo fotsiny izy hoe vo teraky ny vehivavy iny amy bango volony fotsiny hoe andeha monjy lanonany iny vehivavy iny hoe misona iny vehivavy iny amy bango volony nga hitanao tsony zany any amy faritra misy an'izay mihitsy nga zany hitanao tsony raha nahoana ny fahitako azy raha anatin'ny 10 taona ato kely ny fomba gasy tavela mba tsy lazako azy hoe tsisy de aminao zany manahoany io resaka lalàna nataony anteny miram-pirenena io raha tena piariny mety ke de kasika ny raha pitsarana ny didy pitsarana tompoko arakaraka ny fitorina tonga amy pitsara no amoahany didy raha amy teny gasy le fitorina aboaka ny pitsara tsy maintsy ataony amy teny gasy io raha amy teny frantsay fitorina ataony amy teny frantsay hoy za mbola tsara nahita mpisolo vava nanao fitorina amy teny gasy mbola tsara nahita za donc zany ny mpisolo vava ny takina nefany amy raharahapitsarana reto hanao fitorina amy teny frantsay donc amy teny frantsay foana ny didy ary zavatra lazaina zany nefa misy depuis première république any ny gazety mpanjakana tsy maintsy amy teny frantsay sy amy teny gasy fa tsika ve mbola misy mamaky gazety mpanjakana ve zao zay fotsiny hoe haverina ny amy teny gasy na ny zahay tamy programme anay zao nanomboka atany amy 4e 3e première terminale natao amy fiteny paritra misy karazany firy moa ny teny malagasy mizara karazany roa tatsinanana sy ny tandrefana zany ny efa tsy anatin'ny programme ny fampianarana tsony amizao rovina zany ahoana ny ahaizany mpianatra teny gasy de zay fotsiny ny fanontaniana petrako zareo milaza hametraka an'io lalàna io raha zaho ny hanokatra sekoly mampianatra amy teny gasy ranoray misy olona mpianajanaka ve io sekoly io sa tsisy mazava be zay iverenako amizay ny makasika le resaka sadeky teo ino moa zany ny fanapahana zay nivoaka ny zava-misy miteraka resabe le izy satria hoe io fa mitsabaka andray ny sadeky azadinotsika fa efa tamin'ny ataotsika hoe akaiky indrindra angamba tamy taona 2023 nisy an'lay resaka recommandation be dehibe natao ary efa navadika feuille de route ataoko hoe lalàna mihitsy moa zany raha tsy diso amo ambony lalàna rehetrarehetra ny feuille de route Andriamatoky Lemanjona ino supra législative de zay indrindra
tsy nisy nitanterahantsika nefa reny zavatra reny ve zany very an-tsavony fotsiny zany amin'izao André Mato Clément John. Le olona mahita mitady mbola manana tombotsoa ampiarana azy tokony mitaky ny fampiarana manandrify azy mitory mitaky ny fampiarana azy fa ny problème atsika mako eto Madagasikara atsika tsy de tia mihetsika loatra amin'ny lafin'ny lalàna sy fitoriana fa ny maiky amintsika de raha vao misy zavatra tsy lanilanina tsy tiatina tonga de hiakatra mpanao gazety alefako Facebook fampafantaran'olona fotsiny ane reny fa tsy manova ny situation misy zay. Da ohatra resaka SADC ny resantsika teo tsika ampakambana feno ao anatin'ny vondrona SADC iarahantsika mahita fa ny karazana hoe rafitra firenena vondrona firenena maromaro de tonga hatrany amin'ny resaka international hoe Union Européenne tonga hatrany amina resaka famatsim-bola mivoaka iny ny recommandation inona ny tokony ataon'ny Madagasikara zany manoloana an'ireny recommandation reny satria isany miteraka resabe izy io am'izao fotoana izao hoe tsisy ilantsika an'izany resaka SADC zany inona moa ny ilantsika ny resaka SADC inona ny mety hoe impact an'izay zavatra zay raha ohatra ka hoe tsy tafiditra ao anatin'izay fanarahana ny io zao hoe lalàna iraisim-pirenena iny lalàna iraisim-pirenena mifototra amin'ny marimaritra raisany hoy tenin'ny professeur Ranjeva zay hoe le consensus est la meilleure école de l'intelligence rehefa tsy ampiatra anao tsy miatra zao ary ny inona ny fiantraikan'ny sanction ataon'ny tandrefana amin'ny Rusiana tsy tene fa io zany amin'ny vertuena principe de la subsidiarité ny fikambanana iraisim-pirenena akaikikaiky aloha ny akaikitsika indrindra zany ny SADC rehefa tsy voavahan'ny SADC le izy mikisaka amin'ny Union africaine zay vao miakatra any amin'ny Nations Unies. De andrahoana ny fambatsim-bola am'izay. Io raha mbola anatin'ity communauté internationale ty tsika mandeha foana iny de ny ekeko zany ny efatra amin'io recommandation io tsy ekeko raha za manokana ordre constitutionnel ny androm-panjakana rehetra voalazan'ny lalam-panorenana ane eo ankoatran'ny président de république sy ny sénat ary président de république efa nilaza fa hoe anaja ny lalam-panorenana sy ny didiny HCC raha fehezana de hoe anaja ny fandakana tandalana hatram'izao ny androm-panjakana rehetra napetraka de izy io mbola tsisy korontana fa ny mahazatra ny SADC zany ry zareo mandray an'le fitondrana misy eto amintsika transition fa nefany izy tsy vakiny le didiny HCC intérimaire le fomba fitenina langage mahazatra ny zareo amin'ny transition sy korontana ihany no ampiasainy io de eto a Madagasikara boko ny amnistie-phobie de ny crise politique crise politique zany raha vao misy crise politique ny heloka rehetra de voafafa tsy ilana amnistie tsony ngambany de zay mahatonga andry zareo hoe to gadra politique tsy gadra politique reo tsisy gadra politique tsisy gadra politique io président Ravalomanina i général Ravalomanina ni usurpation des fonctions ny baikony gendarme nefa izy efa tsy lehibe ny zandaro ary ny nampiatra an'ireo olona reo tsy nisy réquisition fandakan-dalàna ane zany Michel fizarana vola hitarika olona ilatra teny amin'ny 13 mai politique ve zany reo zany misy dossier ary misy infraction nataony zay reo fa hoe rehefa misy ny raha politique zany de voadio daholo ve ny olona rehetrarehetra tsy aleo zany miazakazaka amin'ny fitondrana mangalatra de mitarika korontana de afaka rehefa après ka ny manaraka an'izay le fahadimy farany le mikasika ny hoe datiny fifidianana iny ma fanjakana fa namaly hoe tsy maintsy vita amin'ny décembre 2027 ny rehetrarehetra mikasika ny feuille de route le soniavany PRRM tamin'ny février 2026 donc ahefany amin'ny zareo iny de ny fanafanganana an'izay ve ny lainy sa mila ino chronogramme mazava to fa misy daholo zany
de anjarany moa zany mahita hoe inona ny fomba fijerindry zareo ao amina hoe tetezamita eto fa tsy intérimaire. Zay ngamba mahatonga ny zareo milaza an'io fa lamina lalam-panorenana mipetraky izy io. Andriamanitra Ramasy. Ya, ny mazavazava zay resan'izay fa misy tsara jerevana ihany mikasika ny fiaraha-miasa antsika amin'ny any ivelany. Ny azadino aloha fa anisan'ny nanangana ny Sadeka teto zany nanangana ny Sadeka ny Antoko MFM zany tany amin'ny 2005 tany hoany zany. Anisan'ny satria zay niditra tamin'ny International Libéral Latsinina. Dia zay ny fidirana eto anatin'ny International Libéral zay zany no afahana mitondra hevitra vaovao aloha ny arahana tamindreo vondrona iraisam-pirenen'ireo zany. Reo akory tsy biby fampitahorana fa reo azo raha miasa tsara rehefa manaraka ny lalàna ny zavatra atao. Mety avy amin'le hoe mahatonga azy miteny hoe gadra politika mantsy. Zay zao ny fomba andikako azy eo hoe ao anatiny mbola tsy filaminana tanteraky tsika dia mety ihany koa hoe ny mpitondra fanjakana izay tsy voafidim-bahoaka dia manao ny asany izay heverina fa tokony anaraka ny lalàna. Izay ve no izy. Mety ho zay ve ny fandikany azy satria raha lazay fa zay de hoe nanonga-panjakana zany. Raha zay ny fandikany azy satria tokony isy fitsarana ny olona nanao heloka teto e. Isy fanarahana mihitsy zany zavatra tsy mety natao teto zany fa mety miandry fotoana ve. Zay koa ve ny eritreretiny koa hoe fa tsy am'izao zay hoe mila fitoniana zao. Ohatra, za mametraka fotsiny fa tsy hoe izay marina akory na zay ny diso. Fa ny zavatra tsapako fotsiny tamin'ny 2024 zany rehefa nianjehana ny président national ny Antoko MFM Malandafy Rakotondrina zany. Tsy nentina nanao premier ministre izy. Hoe ho tendren'ny président Ravalomanana tamin'izany fotoana zany raha tsy nahazo ny maro anisa teo anivon'ny anteny maire-pirenena. Jerevana tsara ny fahendreny sy ny fahaizany fa tsy hoe za tendreo ataovy premier ministre anao ny raha fahendreny manaiky avy aloha reo solombavam-bahoaka reo anaovako premier ministre de suni PDB tsy haiko na firy izy zay na 500 izy zay tsy tadidiko izy zay no nanaiky azy anao premier ministre zay vao nanendry ny président Ravalomanana ary fantatry ny président Ravalomanana zany resahako zany. De avy eo izy nienjehana satria hoe manao usurpation ara-dalàna ny zavatra nataony teto dia nigadraina tany Matasoa. Rehefa nigadraina tamin'ny Matasoa izy dia voatery zay niasa mafy aloha hoe nisy an'izao anie ny zavatra natao teto e. Zay vao nitendrena ray aman-dreny be ana iny fa tsy hoe nitendrena fahatany tsy nanaiky mihitsy ny Sadeka tamin'izay fotoana zay hoe avoay iny fa tsy ara-dalàna ny zavatra ataonareo. Dia tsy nandeha mihitsy ny accord de Maputo. Maputo zany tsy nandeha mihitsy ny accord de Maputo raha tsy mivoaka Malandafy Rakotondrina. Za anisan'ny namangy azy teny Matasoa tamin'izany fotoana zany. Alohan'ny andehanany ho an'ny Maputo ary za raha mbola mitsena azy teny Seranam-piaramanidina Ivato nanatitra azy teny Seranam-piaramanidina Ivato andeha ho amin'ny Maputo. Dikan'izay nanana lanjany ny Antoko MFM raha resaka international no resahako eto. Zany hoe tsy zay tsy manao tsinitsinina ny vondrona iraisam-pirenena satria reo de miara-miasa amitsika. Reo de azo resahana tsara. Ary za mino fa ao anatin'ny concertation ho an'ny zandrikely aty aoriny reto zandrikely ZNZ hoe ravaoty fa nitenany ny filoham-pirenena ny filoham-panjakana ataovy aloha ny concertation zay tapako ny concertation dia tonga zay zavatra zay ka tsy tokony mampanahy any amin'ny concertation tsika mijery an'izany. Ary ny Sadeka dia azotsika raha miasa reo koa manisy manampy atsika be dia be amin'ny asa famoronana asa eto amintsika eto. Reo anie anisany
ekeny ny firenena matanjaka ny Amerikana reo firenena matanjaka aty Afrika rehetra ty tam'zany taty Afrika moa zany sy filo Senegal eny tena niara-ny asa tam'zany fotoana zany Abdoulaye Wade raha tadidinareo tsara dia tsy maintsy ny hevitry ny antoko MFM nalaina tam'zany fotoana zany izay vao natoko ry zareo izao tsika miresaky zao de eto de mampitandrina ihany ny filoham-panjakana zany mikasika an'izay hoe izy tsy manda tsara nyresany teo izy tsy manda fa reto mpanao politika izay mpitady seza reto tandapa mampirisika am'izao fotoana zao hoe fiandrianam-pirenena tsisy idiran'zany zany sady eky zany tsy ilaina zao reo olona tsy zany ny fomba fitantanana ny firenena mila ao amin'ny deta tsika zany mitantana firenena zany manana an'izay finiavan'izay samy joro amin'ny marina fa rehefa tsy mijoro amin'ny marina tsika ka ny hevitry ny olona zay heverina fa tsy mahafantatra zavatra no inona de anekady ny firenena zay ny mba teny ataoko zany ho atsika rehetrarehetra zany marina le hoe fiandrianam-pirenena tsy tokony baikony atsy tsy baikony ary eto zany de miteny io ny ilzepary sary tsy vitatsika kory ara mbola mitrandraka an'izany sy miresaka an'izany ilzepary io nefa firy moa ny antoko politika miteny teto reo inona ny vitany hatram'izay na vita ve nandresy lahatra izy tany nandeha tany izy nanao ny fomba rehetrarehetra fa io izy io ka zany rehetrarehetra zany asa ngeda be ho an'ny mpitondra fanjakana zay ho avy rehefa aveo zay ho avy rehefa aveo ka anjarany vahoaka ny mijery tsara ohatry ny olona ahoana ny heveritsika fa mety havita ny fitantanana an'ity Madagasikara ty olona ohatry ny ahoana ny mahafantatra an'izany hoe fampihavanana ny firenena zany olona filoham-panjakana filoham-pirenena ohatry ny ahoana manam-pahaizana zay heverina fa mahafantatra an'izao tontolo zao fa tsy apetrapetraka fahatany ny fanaovana politika dia ianarana izy rehefa ianarana izy dia zay ny hitondranao ny tany sy ny fanjakana fa tsy ndretrarehetra nge afaka mitondry fa makaiza ny firenena rehefa aveo makaiza ny firenena rehefa aveo tsy maintsy mahafantatra an'izao tontolo zao ianao mialohany nametrahana ny ravony teo dia nitety any de dragon de l'Asie nandeha hoe izay mitady an'izao ho an'ny arenanay izay be de be eto amin'ity tany ty fa tsy vitanay mitrandraka azy sy nanao azy ny atsika mangalatra no ataotsika dia manondrana no ataotsika tsy mahafantatra akory fa de ny any aposy fa ny taranaka faramandimby tsy misy redevabilité ho an'ny taranaka faramandimby fa ho an'ny olombitsy ny fampandrosoana atao eto zay zavatra zay tsy eken'ny MFM mihitsy na iza ty na iza tsy tia tsy maintsy zany tolomanay hatram'izay zay tsy niady mafy mihitsy hoe fa izay nge tamin'ny 2008 2009 tsy nanaiky ny fanonganam-panjakany zao zay efa voalazany mpailalana teo fa tsy fanonganam-panjakany fa manaraka ny ordre constitutionnel resaka pary intérimaire didika an'izay de manaraka an'izay zay fa ny ataoko antso avy fotsiny any président fanavozana dinio tsara ny olona tokony iarahana zay ny azoko resahana mikasika an'izay eny ary mamaraparany adevotsika iverenako farany angamba fantanina farany mahakasika an'le fanovana mpikamba ny ACC anakiroa solotena ny teo anivony antenimieram-pirenena zavatra tsy azo tsontsoniavina satria aim-pirenena no resatsika Andriamatoa Clément John manahoana ny fahitanao an'ireny afetsika reny tao anatina ora vitsy de voasolo ireo mpikambana anakiroa solotena ny eo anivony ACC ireo fahitako azy zany mety misy zavatra efa nomanina taloha tany fa zaho mety tsy maharaka azy satria mba intéressé ihany ny tena tamin'ny le hilatsaka ho fidina ny fametrahana dossier tsisy daty fanombohana sy farany ary tsy nampafantarina vahoaka donc zany candidature restreint zany hoe fa nisy olona nomanina fa misy olona nomanina raha nijery nareo candidat-na député daholo le olona natolotra tsara-dalàna zany ara-dalàna zany tsy fampiarahana tsy zay loatra fa le procédure nanaovana an'le fifidianana
Fa tena nametra-pialana ve reo olo reo? Tsy mahay tsika. Tokony anjaran'ny fanjakana ny tokony nanazavan'izay. Hoe io reto tokoa naninona moa raha navoaka sarin'le olona nametra-pialana tsy napetraka teo le taratasy. Ary rehefa napetraka iny de tokony navoaka koa ny décret milaza ny fahabangan-toerana. Point d'interrogation za, vice de procédure ve zay sa ahoana. Tandremo fa nisy jurisprudence teto. Fandravana ny HCC ny Mantasoa. Nataon'ny conseil d'état zay, arrêt numéro 44 ziny. Tokony ho fidinany solotenan'ny HCC ny avy ao amin'ny Assemblée nationale tsy ny fidina fa ny tendrena. Ohatran'izay koa ny tamin'ny Sénat tsy ny fidina fa ny tendrena. Ohatran'izay ny tamin'ny CSM tsy ny fidina fa ny tendrena. Donc ny technicienne ny président Ratsiraka ny namitaka azy tamin'izany. Nisy candidat n'olona tokony ho candidat ny tory de annulé le izy. De io zany ma tsy fantatra atsika io. Inona ny zavatra nisy tao, zay ny ary hatram'izao le décret tsisy publication, ny procédure tsy de mazava loatra amin'olona mampiahiahy. Fa ianao zany teny amin'ny assemblée teny amin'ny assemblée raha vao nahita an'le publication nandalo tao amin'ny secrétaire général mihitsy hoe marina compte fait ty sa tena compte-nareo nanay aiza ary ty publication ty ny affiché-nareo taiza ty tonga jusqu'à tany amin'ny service législatif tsisy nanany. Zay izy fandaminan-draha moa no raha atao fa tsy fanakorontanin-draha de aleloha mipetraka am'izay. Eny ary tapitra ny fandaratsika makasitraka teny farany. Teny farany Ndahoary. Bon, ny teny farany zany zao ho avy ny concertation nationale tokony homena ny olo spécialiste no mandrafitra an'io. Ohatrany zahay reto mbola tsy spécialiste fa misy olona ambonimbonina eto professeur agrégé en droit constitutionnel. Reny olona reny tokony hoatsona amin'ny concertation nationale io handrafitra ny lalàna mpanorenana mety amitsika. Ohatran'izany misy sociologue anthropologue, misy historien manam-pahaizana ambony mikasika an'ireo tokony ho tafiditra anatin'io. Fa tsy zay olo maresaka rehetrarehetra amin'ny Facebook zao akory tsy afaka mahay, tsy afaka manavaka akory hoe inona ma ny cause ny fédéralisme. Fédéralisme par intégration sa par séparation. Tsy mahavaly an'izany no be vava amin'ny tany tô. Mba ome toeragna le olo tegna nianatra sy mahay azy ho andry zareo mahay azy na zany tsy ampahatelon'le olo mahay any lio lalàgna io akory na tsy ao tsy maninona. Fa misy karazan'olona manam-pahaizana tokony handrafitra an'io, handray ny toerany mpandrafitra ny zavatra avoakany concertation nationale fa mba isiany fitohizany après. Ny ahy eto de manao antso avo amin'ny fiangonana ny FFKM zany izay mpanao politika aloha dia hafa mihitsy ny traitement-nay aloha mikasika ny concertation nationale satria sarotra ihany koa zany ny fen'io le resahako teo le gouvernance politique institutionnelle et électorale. Ka zay zavatra zay zany tokony hisy fiatsonan'ny mpanao politika manokana aloha manao inona moa izy teo dialogue politika mba ahafahana mifankahazo tsara miresaka ao anatin'izay. Izay nefa ny FFKM no afaka manatanteraka an'izay satria izy nahazo mandat. Tsy voatery hoe afaka manao ny ianareo efa nanao zay intelo efa vita zany fa le olona nahazo mandat mihitsy ny tianay anatanteraka an'izay dia efa nanaiky ihany koa ny ministère fanavaozana fa vonona ny amatsy ny fitaovana rehetrarehetra anatanterana an'izany. Kasakasakitsika raha hiditra tena amin'ny fanovana marina tsika, hiditra tena amin'ny fakakevitra ny mpanao politika tsika fa tsy mety ny fanaovana politika eto tsy mbola mandeha koa ny concertation de fa olona no resaka eto, rafitra ny resaka eto fa tsy olona aloha. Zay ny misaotra betsaka Germain
nanasanay teto fa izahay mbola vonona foana raha misy mikasika ny raharam-pirenena ary manana hevitra hoentina mikasika an'izany fa izay antoko politika MFM dia anisan'ny vatona melakafatra zay vatona melakafatra zay dia nitaiza ireo ray aman-dreny reo namolavolo reo ray aman-dreny reo ary ajainay reo ray aman-dreny reo satria tsy nampianatra anay teny ohatry ny vato lampy reo fa nisy zavatra be dehibe nampianarindreo taminay matoa zay tonga ohatran'izao mankasitraka indrindra Germain. Iny ary tapitra ny fandaharantsika mankasitraka ny mpanaraka ny fandarana nanaraka an'izany hatramin'ny farany isoray koa ny teknisianantsika ankasitrana be dehibe ianareo mirahalahy nanaiky ny fanasana teto amin'ny fandaharana tamin'ny ty androany ity satria zava-dehibe ho an'ny vahoaka malagasy ny fiainam-pirenentsika ny zavatra nazavaina na ara-politika na araky ny lalàna izany ka de ankasitrana feno ary matoko fa rehefa miantso amin'ny fotoana manaraka de mbola ho avy any ianareo mirahalahy hitondra zay fanazavana makasika ny fiainam-pirenena izay mametraka ny soavatsara mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.